atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Magnano mbala tsara antsika jiaby agny an-tokantrano izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity. Fisaoragna sy fankasitragna no atolotra antsika jiaby, ary anganeka ny fahasoavan'Andriamanitra no hagnampy antsika sy hanamona antsika amin'izay rehetra ataontsika. Araka ny efa fantatsika, ny Papa Ray Masiny dia namoaka encyclique Fratelli Tutti, izany hoe olo raika antsika jiaby na mpianada antsika jiaby. Dia izegny lettre encyclique ny Papa izegny no velobelarin'ny Monseigneur Archevêque ke nampifandraisina amin'ny fihavanana malagasy ke hitandrignesantsika ny fampianaran'ny Monseigneur Archevêque makasika izegny eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Fianakaviana masino voafidin-janahary feno asambaragna sy mamirapiratra indreto zay anio miombona miara-mankalaza miantsoantso hoe fianakaviana masino natanorezahaye mivavahoana. Nauri Jesu zukyo nutukina haye biantamina zahay umewana izandina unifuno befianja isaina sifaendele anukusalai eri sifa masina nye atungalai utenga piana cha heya ya ya miso chanarira iluaranusu heya ya Tsara ankafaliana ankaravona no anolorana ny mbola tsara atsika ziaby afaka mitandre izao fandaharana manokana amin'ny vanim-potoanany kareny. Maninona moa misy ny fandaharana manokana? Ny antony dia sotra ihany. Tamin'ny izao vanim-potoana sarotra izao dia nanoratra taratasy encyclique vokatry ny fandalinana ny Papa, fandalinana ny zava-misy ka amin'ny alalan'ny masom-pinoana no nentiny namaky
ny zavatra nitranga sy ny zava-misy teto anivon'izao tontolo izao miatrika n'izao Covid-19 ka nahatonga sika ny resaka hoe korontana virus ka izay indrindra no mahatonga sika koa zany amin'izao vanim-potoana lehibe amin'ny karemy anomana ny paka izao ka hoentsika izao famakafakana dinidinika iarahantsika mianakavy manao izao iarahantsika mijery ny zava-misy ny fomba nentin'ny papa nanoratra nyity encyclique Fratelli Tutti izay anambarany fa ola raika sika ziaby zay nidikan'izay hoe Fratelli Tutti zany hoe pralahy mpianadahy mpianakavy isika olombelona rehetrarehetra zay tamin'ny 3 oktobra mialohan'ny fankalazana ny fetiny Masinday François amin'ny nonanoratany an'izay encyclique zay namoana moa maromarina koa encyclique ka isika zany iainga amin'io encyclique io sy famakafakana no ataosika ary zay indrindra ny antony anaovana azy mandritra ny izao vanim-potoana ny karemy zao fa dinidinika fifanakaloza-kevitra aza raha misy afaka andefa SMS amin'ny alalan'ny radio faniry sika ary mbola azo sika toizana aza ao arinan'ny paka raha ilaina izany fa miainga amin'io encyclique io zany no dinidinika rehetrarehetra ataosika ka anambarasika mba inary ny hevitra azo asongadina ka ivelomasika n'izay hoe ola raika Fratelli Tutti zay fantatra sika fa naverimberina sika efa ho 7 taona izao teto anivony ny diocese mampiditra sika amin'izay fa 7 taona izay ary ny papa koa ao anatin'izay fa 7 taona ny nitondran'ny eglizy zay izy no nametraka n'io afatra lehibe io ka hoentsika amaso malagasy na dia sy ho lavorary azy zay ny fomba izeresika azy satria lay méthode voara juger agir célébrer zay fomba napetraky ny eglizy ary fampiasan'ny firohotana ary ny papa François no tena mampiasa azy ary vokatrin'izay ity encyclique ity zay nanaitra satria sy nampoizina ny namohan'ny papa azy fa ny zava-misy ny zava-nitranga ho isika teo no nanosika azy araky ny filazany nanoratra an'ity encyclique ity ary hita mibaribary amin'ny alalan'ity encyclique ity ny antony ny mifidianany any Masinday François satria i François avy any Assise io François noresin'io na de nivezivezy aza tamin'ny voalohany hoe François Xavier amin'ny maha jésuity azy sa François de Sales satria mpanabe sa François d'Assise mazava ankehitriny raha ity encyclique ity ary efa hitasika zay fomba fisainana franciscanina moa ny olazana azy zany hoe sapisy efitrefitra ary zay nofinofiny i Masinday François d'Assise zay averin'ny papa amitsika amin'ny alalan'ny ity encyclique ity ka izay indrindrary ho ansika mitandre ho ansika mpiaino ho ansika olo raika ziaby no natonga koa zany anao an'izao fandaharana izao ka amakafakasika an'ity encyclique ity ary hoentsika maso malagasy zany hoe ny encyclique sy ny fihavanana malagasy no ho fakafakaisika eto ka tonga sika fa indrindra amin'izao karemy zao
mba iavao ny fosika ka fo hitondra aim-baovao anaovasika départ vaovao araky ny fomba filazasika ka izay no tanjona eto sy famakafakana anthropolojika na sosiolojika ary no ataosika eto fa ara-panahy tokoa amelombelona ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana araky ny afatry ny papa amin'izao karimy zao ka iangavy izareo amin'ny lafin'ny teknika ary sika aloha isaintokely sika ka avy eo iverenasika ny lohevitra zay ho fakafakaisika eto mbola verisika moa fa ny encyclique Fratelli Tutti ola raika sika ziaby sy fihavanana malagasy no alalinsika eto ka ahatonga sika ampihavan'ny Kristy zay moa no vokatry ny Paka. Makasitraka anareo amin'ny lafin'ny teknikara nanolotra an'izay hira zay ary manampy anay sahady andinika an'ity lohevitra ity zay azo lazaina fa sy mora andeha ary misy teboka sasasasany tisika asongadina sahady ten'izao matetika ny papa no mamerimberina amin'ny fampianarana taony amin'ny toriteny ataony amin'ny fandalinana taony amin'ny taratasy soratany ny mametraka fa natao ifandray isika olombelona no arina isika olombelona itovendrika amin'Andriamanitra ka noho izay fitovizasika endrika amin'Andriamanitra izay de isika ihany amin'ny zavaboary rehetra zany hoe amin'ny fiarina rehetrarehetra no manana an'izay fototra ny maha izy azy ny olona zay dia ny fifandraisana sy afaka ivelatra ny olona raha sy ao anatin'ny fifandraisana de toizany ny papa io sy afenina ho izy fa noho ny fahotana dia rava io fototra ny maha olona io dia ny fifandraisana ka potika ny fifandraisana amin'ny zavaboary ary dia milaza miara-mahita sika miatrika an'izany potika ny fifandraisasika samy olombelona ka zary herisetra no manjaka ary dia noho ny fahotana ihany koa dia potika ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay
azavai ny papa matetika io ka sy hoe izy papa François ihany no nametraka an'izay fototra iorenany maha olona izay, lay fototra telo tolagna telo dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisana amin'ny samy olombelona, ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ka mahatonga ny fahampitehany ny tontolo fiainasika manontolo, ary de zay no antondiany Jesosy raha very zany ny fihavanana fototra, fihavanana amin'Andriamanitra, amin'ny sika samy olombelona ary amin'ny zavaboary, dia ny rain'Andriamanitra i Jesosy zanany ho tonga eto anivosika, ary nanaiky ho tonga olombelona nanolotra ny ainy mba anarina indray izay fihavanana potika izay fifandraisana potika izay, ka izay ny fanekempihavanana amin'ny papa, ary izay nomantsika amin'ny alalan'izao karemy izao, ary zay ny dika ny 40 andro andalinasika amin'ny tenin'Andriamanitra, ka anova ny fosika, ka fo anjakan'izay fihavanana izay ny fosika vokatry ny fanavotany Jesosy, ary mila fibebahana izay hosika, mila changement radical de comportement, zany hoe ny fitondran-tenantsika iverina amin'izay naharian'Andriamanitra azy izay, ka atonga ny famitram-pihavanana amin'ny zavaboary, amin'ny famitram-pihavanana amintsika samby olombelona, ary famindram-pihavanana amin'Andriamanitra. Izay no nahatonga any papa Masindray Joany Paul faharoa mamerimberina mandrakariva lay teny nataon'ny papa Masindray Paul fahenina, ary azo lazaina fa vokatry ny Vatikanina faharoa, de ny hoe aoka amboly civilisation d'amour isika, vokatry ny etraketraka taorianany ady lehibe faharoa zay nandripaka marobe, ka izay koa no tiany papa François ambara amin'ity encyclique Fratelli Tutti, ola raika asika ziaby, aoka amboly an'izay tontolo-piainana mikolokolo fiombonana civilisation d'amour zay sika, ka handresy ny tontolo-piainana zay manapotika sika mikolokolo fahafatesana, culture de la mort, satria zay no azo lazaina fananjaka tamin'ny ady lehibe, ka mila fambolenan'izay tontolo-piainana mikolokolo fifankatiavana sy fiombonana izay sika, ary io no mbola naverin'ny papa François tamin'izy nilaza hoe aoka amboly tontolo mahay mikazy ny fifandraisana isika, culture de soins, fa sy mahay sony an'izay fikolokoloana ny fifandraisana zay, mila kolokoloana ozy izy ny fifandraisana, ka izay indrindra no azo lazaina ho velabelarin'ny papa ao anatin'ity encyclique ity, ka ampifandraisika amin'ny tontolo-piainana malagasy zay azo lazaina koa fa mifototra amin'izay hoe fihavanana izay. Averisika sy anao famakafakana anthropologika isika na anao famakafakana filozofika, fa maso-pinoana no entsika makafaka izay, sy misakana sika ametraka fanontaniana nefa izay, ary izao zava-misy iainasika izao ihany koa no nanosikay amin'izao vanim-potoana ny karemy, vanim-potoana zay iomanasika mipaka, ka ankalazasika ny fanekempihavanana vaovao apetraka ny
i Kristy araky ny afatry ny masindahapaoly ny vakisika tamin'ny alarobia ny lavenina miavana re amin'Andriamanitra fa zao ny andro sara. Isentokely indray arysika dia iaino hira avy eo miverina eto amaranasika ny ty tapany voalohany amin'ny dinidinika ny fanaovasika teto. Oloarake atsika nankaviagnarake isika nakambany fitiavana andriamanitra ho amin'ny Kristy ifankatiava atsika jiaby. Oloarake atsika nankaviagnarake isika nakambany fitiavana andriamanitra ho amin'ny Kristy ifankatiava. Alohan'ny amaranantsika ny dinidinika sika eto moa de mbola mankasitraka an'ireo teknisianina amin'izay fanaovan'izy ireo any hira zay mifanaraka amin'ny dinidinika ataosika dia tsara no mamitina ny resadresaka sika mba hipetraka ao am-posika satria araky ny lazaisika teo sy dinidinika ara siantifika no ataosika eto sy ara antropolojika sy fandalinana zavatra azahoana fandalinana oentina eo amin'ny asa fikarohana siantifika fa araky ny napetraka sika sara fandalinana ara-panay raha lazaina aza sakafo-panay oentisika mamakivaky nyty karemity ary de zao zoma ny zao no fionasika eto ka sady miomana ny lalan'ny azo fizaliana zay nipoirany zay fanekempihavanana izay sika ka ny tanjona zany dia araky ny lazaisika mba ananasika maso-pinoana ka sy ho rakotra ny zava-misy eo amin'ny fiainatsika ary maro raha teo moa ny zavatra lazaina mikasika nyty fihavanana ity ka alohany izeresika n'izay rehetra izay ka ametrahasika fotom-pampianarana sasasasany dia tsara ho azosika sara ny fotom-pampianarana ataosika androany ny fotom-pampianarana ary de hoe noarian'Andriamanitra isika hitovendrika aminy ka anisany hitovizasika amin'Andriamanitra trinité masina satria mifandray ny trinité masina ny fifandraisana ka napetraka sika sara ary fa misy le fifandraisana fototra telo tolagna de ny fifandraisana amin'ny zavaboary ny fifandraisana amin'ny Andriamanitra fifandraisana amin'ny mpiarabelona nefa ireo indrindra no potika ka sy afahasika mivelona ny mahafianakaviana raika sika maha olo raika sika ka izay indrindra no tiany Papa François ambara amitsika amin'ny alalan'ity encyclique Fratelli Tutti ola raika isika ziaby ka ampifandraisika izay ho isika amin'ny fihavanana malagasy ka ahafahasika mahasapa fa ilaina tokoa ny mamboly civilisation d'amour tontolo mpiainana mamboly fiombonana sy fifankatiavana fa sy tontolo mpiainana mikolokolo fahafatesana culture de la mort no anjaka ary matoky isika fa i Kristy nandresy ary
nanolotra ny fanekempihavanana vaovao tamin'ny ranony lasaka ka izay fanekempihavanana vaovao izay no amolavola asika ao anatin'ny fihavanana zay somamsamby tao malagasy fa mivelatra ary tanteraka manontolo ao amin'i Jesosy Kristy ary zay ny fankalazana ny Paka zay no masaka ry amin'izao dindinika voalohan'izao ry ola raika ziaby ka ny fahasoavan'Andriamanitra ny anenika ny fiainansika mandritra izao ady sady dia ataosika izao ady amin'ny rasy lay culture de la mort dia makany amin'ny civilisation d'amour ary zay no antraterin'ny Papa ao amin'ny encyclikany ka ny fanahy masina anilo asika ka hitaridalana ansika tokoa amin'izay fanekempihavanana vaovao izay ilay fanekempihavanana izay somambisambo isika ao anatin'ny fihavanana malagasy ka tanteraka manontolo ary mivelatra amin'ny tena izy ao amin'i Jesosy Kristy misodrano ansika menakavy ary dia mametraka samy tsara amintsika eto ary dia hifankahita etsika amin'ny manaraka araky ny voalaza teo moa dia azonareo atao ny mametraka fanontaniana hoentsika ho fakafakaina eto mikasika an'izay lohevitra zay dia olo araika sika ziaby sy ny fihavanana malagasy misaotra mankasitraka sika rehetra. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. À toi Dieu